Ya, miaraba tsika. Mamerina ny araba raha nomaly tsika tafresaka. Nakasika an'le position zay efa napetrako taminareo amin'ny fiatriantsika n'ity fifidianana ity. Miakatra amin'ny maripana ary fotoana sarotra zao. Tsisy olona tsy manana problemo amin'izao na ny isam-batan'olona na ny firenena. Raha iresaka tsika makasika ny débat zay nifanaovan'ireo candidat nomaly zany. Za eto tena tsy misy avako ny mpifaninana rehetrarehetra fa samy nahita tsika. Raha noty aloha no avoaka tsika mialatsiny eto za tsy hitanila amin'ny fotsy miangatra ny voakan'andresy sy teny. Faharoa in'le ampovoany sadidiko anarany Daniela moa izy igny. Fahatelo farany Rajoely. Manino zao miteny an'izay raha zay? Raha natsikaritra nareo nomaly voalohany tsy mahay migérer temps zany ny filoha teo aloha. Any Rajoely zany amin'ny fotoana zay resahany balaoasy maro, fampanantenana maro, lainga maro, lany fotoanany amin'ny vandy. Mbola mieritreritra angambany hoe 2018 ohatra nanaovana ny ravalomanana. Bravo aloha président sy teny amin'ireny intervention zay nataon'ireny. Hitanao zany izy déterminé. Nieritreritra ho nandainga moa raha indainy fa hoe efa vita ao le pipeline. Zay le teny navoaka ny voalohany efa vita ao. Dia eo tafarata koa efa any fitaovana tsy maintsy vitaina io. Bon, io fa mahazatra zany film efa mahazatra fa ty tena zavatra tena nampiaikai tao zany hoe nataonao aiza volan'ny fer. Zany hoe fond d'entretien routier zany. Nataonao aiza? Zao angana ambaran'ny chauffeur ny camion. Mirefarefa be le débat satria tsy manan-kavaly izy. Nohan'ireo volan'ny fer. Milliards de milliards par jour volan'ny fer zay azo amin'ny hetra alaina amin'ny essence, gasoil, pétrole, kérosène. Isan'andro milliards de milliards nanjavona. Zany hoe fantiantoka ho antsika zany tapitra mandaha tsisy ankety tsisy inona mandeha dia rava. Zay zany tantara Madagasikara. Zay zany zavatra mampalahelo eto ohatran'izay zany le fomba fisainany le olona nitondra atsika. Tsy voavaly hoe nankaiza le vola hoe le vola nanaovana zavatra ohatran'izao hoe débat zany mba hitanao misy fond le izy tsisy fa valibaraingina. De rehefa tenenina zany zavatra tsy mety de lazainy fa hoe vie privée. Eto raha pirenena tompoko. Io fa lazaiko foana isan'andro. Tsy raha tokantrano izy ity fa raha pirenena. Zavatra hitako tsy nety tao le journaliste koa mitanila voalohany le journaliste tao roa dia avy voatany. Zay zavatra zay zany tsy mety satria tia élection présidentielle raha roa reo tokony ray avy voatany ray avy amin'ny faritra. Mba tokony ohatran'izay fa nitanila reo teo eny tompoko rehefa any Rajoely zany de bon mandeha sady ajaindreo be eny tompoko de mitanao zany reo recadrena tsisy vie privée. Tsisy resaka vie privée, tsisy raha tokantrano teto fa raha pirenena. Raha vao iresaka tsika resaka hoe nazo fiantsonana andeha Londres izy de fa hainareo zany kolokolo nataondreo tao le halatra efa mahazatra tratra tany Londres zay no itsaranandreo. Dikan'izay zany tsisy olona afaka ilaza mihitsy neto fa hoe tsisy io zavatra misy io raha pirenena io. Ary anisan'ny zavatra tena nandiso fanantenana tamin'le débat koa zany tsy voaresaka tao ny resaka nationalité satria le candidat anankiroa numéro 11 sy numéro 3 de samby manana nationalité français verzo pirenena malagasy reo. Tsisy resaka io. Ahoana moa ma débat présidentiel nefa misy zavatra tena goavana zay mampifanditra ny mpiray-tanindrazana amin'izao tsy resahana ao anatin'le débat. Zay zany de fa ahafahanao mijery fa hoe misy fitanilana tao. Nisy fitanilana be tao de zavatra zay zany tsy mahatsara ny firenena zay. Rehefa mandeha le débat ohatran'ireny de tokony ampidirinao daholy ny sujet sensible zany nandritran'izay 5 taona zay tokony discutena tao de eo tsika mijery projet ndreo. Iresaka tsika makasika ny resaka zay nifanaovan'ny ireo candidat maromarona koa débat zay nifanandrinandreo mpifaninanareo zany nomaly. Raha naoty
nao ty zay ametsika andreo zany manana tombony be sy teny normaly satria tena mahitsy be ary misy ny argument à chaque fois izy mamoaka hevitra ary tena zavatra misy ary fanovana ny resany ny anankiray zany Danielamo zany nezaka izy zany mody malemy feo zany izy fa nefa kosa misy azo tsoana zavatra resany fa igny ngay raha igny de tena mialatsiny amin'ny mpanoana azy reo zay mbola mpanoana numéro 3 fa tena tsy nahavoa izy tamin'ny débat igny fa aza enti-po be dehibe zany zavatra azontsika tsongaina ao anatin'igny isany amin'izany de ny resaka fametrahana valiboraingona jereo nareo tsara nisy fanontaniana napetraky ny siteny hoe nataonareo ay vola mifera nambarany fa hoe rehefa be ny débat olona nanontany anao tsy maintsy anao ane no andeha ho ataken'olo ao satria anao fa nitondra tao anaty 5 taona ary tsy maintsy miserefere am'izay le olo fa tsy rehefa tenenina am'izay anao de manenjika anao tsy mankaty anao bontolo de vie privée non fiainam-pirenena io zay zany zavatra efa tsy karitra zany nandritra an'izay resadresaka zay ny fanaovana normal zay tena hitanao hoe tsy au niveau zany présidentsika taloha teo raha nanontaniana izy makasika ny hoe raha nisy fanjakana namotika lalana manerana ny Madagasikara de io fanjakanao izao nga chauffeur-ny camion zany hoe chauffeur-ny camion zany tsy mampisy le entretien zay zavatra zay zany tsy normal tsy logique normalement zany mahita valy ianao am'izay tsisy lalana era Madagasikara zany potika de zay nahatonga hoe anakaiza le vola ao anatin'le débat koa zany misy fitanilana atao ny mpanao gazety aloha voalohany fa tsy mety hoe roa avy ao Tananarivo tokony misy avy aty amin'ny faritra koa tsy fomba firesaka ohatran'ireny ny zavatra amtanian'ny mpanao gazety rehefa tonga ny élection présidentielle mila mpanao gazety mahay ary fantadaza no tokony antsona amin'ny zavatra ohatran'ireny fa tsy olona zay tsy fantatra mihitsy ny tamin'ny tantarany de hitanao miakatra izy amin'ny zavatra setra farany ambony ohatran'izay faraparatsiny zany raha tsy nisy avy aty amin'ny faritra aty de mba hoe gasikara moa zany efa mahazatra olo manana ina moa zany fomba fiteny na fomba fijery karaha ohatrany amin'ny faritra aty foana zany izy rehefa manao zavatra ohatran'ireny ry Abraham Razafy fa tonga de teo zany tonga de olo hitanao hoe misolelaka zany izy reo manome tombony ny candidat numéro 3 izy satria rehefa voahitsy izy de hoe vie privée tsy ohatran'izay kosa no andraisantsika ny débat malalaka io na vie privée azo resahana amin'ny zavatra ohatran'io raha ohatra zavatra misy preuve fa tsy hoe tsika rehefa misy resaka débat ohatran'io de mifamadibadika ndraiky mila miaro an'le candidat zay arovantsika hitatsika teo zany raha ohatra ilaza zany négatif zany le zavatra amin'ny président sortant de tsy fahaizany mifehy fotoana satria zatra mandainga mivalafatra amin'ny TVM ao zay teny atao fa rehefa tonga zany ny tena fifaninanana tsy vitany migerer fotoana fa saika lainga foana zany ndraiky resaka filalaovana sentiment no zavatra ataonao fa tsy le programme anao na fanitsiny le zavatra nitenenao déjà zany betsaka ny laingana atao atao fampanantenana zay fa hitanao hoe impossible ary tsy mety miaiky zany fa tafiditra anatiny lavaka ny firenena nandritra an'izay 5 taona nitondrany zay de iny le mandaindainga hoe le manao valiboraingina de ohatrany miankany tsy mila miankany tsika tsisy pipeline zany amin'ny faritra atsimo zany zavatra tsy hoe foronina fahita maso raha ny fitaovana niditra dikan'izay mbola tsy vita mbola voatao impiry moa nareo nakasary impiry anareo miteny efa mandeha nefa mbola tsy zavatra mandeha hatramin'izao donc dikan'izay tsy référence zany fa tsika hoa za fa miteny aminareo foana miteny aminareo foana zao mpiray tanindrazana namako rafitra ny tokony toanatsika rafitra de nisy ny décentralisation mba imagineo-nareo moa zany raha nanomboka tamin'ny tsy ranana ny ala no nitoy ny décentralisation zao miteny aminareo efa andafy Madagasikara ary mbola niasa ty reo komorianareo ary mbola niasa ty reo Seychellois reo mbola niasa amitsika ty reo Mauritianareo Réunionnais reo zany niasa tamitsika ty daholo fa tsy fisian'ny décentralisation zany lasa ntsimbadika ny rasa isika koa no lasa miasa amindreo any andevozinao karaha mamvola kely fa reo taloha tamitsika taty satria ny décentralisation zany manome setra ho any asa io ane tsy midika le fanjakana foibe tsy sasa taony ny fanjakana foibe zany mipetraka foana mahafanjakana foibe mamalavala ary izy no miantoka andreo grand projet rehetrarehetra
fa ny fampandehanan-draharaha kosa tokony mba fa misy aty amin'ny faritra aty. Aiza moa zany amin'ny vanim-potoana misy antsika zao mbola misy hoe ny vola rehetrarehetra amintsika aty zany alefa any amin'ny fanjakana foibe dia avy eo tsika mipody mangataka. Nefa zavatra tokony verina automatique le vola dia mba manana fahefana zany ny mpitondra aty. Zany ve dia sarotra manao zany? Fa tsika zany hoentintsika fitiavantsika le olona anankiray na dia fa tsy mety le zavatra ataony. Zay ny atao hoe culte de personnalité. Toananao foana le olona dia fa tsy mety le raha nefa tsy ohatran'izay. Ka tsika zany mba tsy havery antsika androany, tsy havery antsika rapitso dia aleo atoanantsika ny décentralisation des systèmes. Tsy manana choix antsika. Hoe raha mbola io président io raha joely resahiko eto no sanatrian'izay anao pression eto anao amboletra olana eto tadidionareo fa ny fantrana zany tsy maintsy mbola itoy. Tsy manana vina io rangaha io ary tsy manana finiavana andio an'ity firenena ty, anadio an'ity firenena ty. Jereonareo le olona manodidina azy tsisy tsy manana afera maloto. Zao izy en personne mihitsy voasaringotra amin'ny afera maloto zay tsara zany hoe raha tsy tanteraka zany io élection zany afaka pitso mazava ho azy izy tsy maintsy hatrika fitsarana any Londres. Ho sahirana izy satria efa tsy manana immunité intsony. Ohatran'izay zany ny fomba fitondrana, tsisy ny fanasaziana. Tena gaboraraka tanteraka. Tena hoe misy ny inona moa zany fomba filazana an'izany tsy maty manota. Ninninona zany zavatra nataonareo jereo voregny raha nataondry andry Tongarivo ny tantarany fomba maloto gadraina malaky izy. Tsy teny an'ilay zavatra nataondreo tao tsy mety. Nefa raha tokony izy avelao izy teny dia zay voasaringotra anatin'igny saziana. Dia rehefa misy ny fanasaziana miala ho azy ny fomba fisainana tia gaboraraka. Tsika ane no mijaly amin'io zavatra io. Firy moa vola miliara de miliara tsy mandeha amin'ny kitapo-bola mpanjakana. Raha lazaina zany dia hoe io ianareo faly magnenjika nanao zay miteny io. Tsisy zavatra nazonao akory. Na mety fianakavianao fotsiny angamba no mahazo tombony eo. Fa dia zay matoa reo solombavambahoaka ministra mbola mangalatra misy zavatra tsy ampy eo. PDB tsy ny karamandreo tsy ampy any fa ny fanaraha-maso tsy misy koa na tsy ampy, ny fanasaziana tsy misy. Dia zay le olo zany manao zay teny ataony. Ho tonga izy ty raha tsy miamotra mba ny fiangavia koa ampodiko foana zay hoe ny fiangaviako toanatsika numéro 13 avelao iaina amin'ny décentralisation koa tsika ho jerentsika hoe inona zavatra miova Madagasikara. Izy nilazainy teo ahazo 5 miliara isan-taona ny commune rehetrarehetra eto Madagasikara. Raha district anankiray manana commune 10 zany manana 50 miliara isan-taona. Ahoana moa tsy hahatonga n'io tanàna io androso amin'izay 50 miliara isan-taona zay? Asa misy izy afaka manao zay zavatra hitany fa mampandroso azy zay. Raha taloha izy nandray 150 millions dia ahazo 5 miliara isan-taona. Dia ahoana tsy hampandroso antsika amin'izany? Zany ve mbola misy koa fitiavan-tanindrazana mihoatran'izany? Ataotsika rehefa tsy manao izy teneno zay zavatra nampanantenainao ataovy. Fa rehefa tsy ataonao mialanao. Fa tsika tsy sahy manova dia hanantena zavatra tsy misy foana. Ampanantenaina nareo zavatra fa tsy nataony teo ampanantenaina hoe ataony. Tsy vitan'izany io. Fa izy sy ny fianakaviany sy ireo mpiaradia amindreo ho mpanan-karena mandrakizay. Fa anao zay manoana be fahatany io ahantra mandrakizay satria sao dia metreritra anao manan-katao androany fa mety mitotongana io rapitso. Satria tsy vola kely 1 miliara 2 miliara anao meritreritra anao avitanao mandra-pahafatinao fa rapitso mivadika ariary koa io. Zay zavatra zay zany le antoka no tadiavintsika. Rehefa milamina tsika eto mafanjakana matanjaka mipetraka amin'ny mafanjakana azy mavita mifehy an'ity firenena ty voantoka no avitsika, voantoka ny tanjanaka. Zay ange ny zavatra mampiady antsika androany. Fa tsy hoe raha atsika misy hevitra tsy mifamaly dia hoe tsy fanitsaka trano na ifandrafy fa le fanovana no ilaitsika. Eo moa zao miezaka foana mijery an'ireo questiontsika dia miezaka mamaly zao fa ny anay tsisy zavatra miova. Décentralisation no toananay. Lany décentralisation araba tsara zay ny fanirianay. Tsy lany io mitoy ny tolona fitakiana fametrahana zay décentralisation zay fa zao zavatra tsapako fotsiny hoe ny faritany rehetrarehetra ny malagasy rehetrarehetra manaiky décentralisation amizao. Nareo sao dia meritreritra Tananarivo miaina amin'ny décentralisation zany tsy mahazo koa reo. Jerevinareo fako mivangongo reo. Na be ny tanànandreo aza nangalatra vola amin'ny kinapo sao. Imaginevonareo amizany matonga mangalatra dikan'izay tsy raha le vola zany agny amin'izay zavatra anaovandreo na ny mpanohana teo ara-bola be mangala vola marché rehetrarehetra ampelantanandreo simba potika ny firenentsika.
Zay le izy. Eto tsisy resaka fanenjena na tsy fitiavana an'izaniza. Fa zay mila mandinika ny tsirairay, mila tony ny tsirairay mba mijery hoe andeha ho aiza marina firenentsika tia raha mbola zao zavatra zao misy. Lalam-panorenana tsisy dikany, tsisy fotony. Ny lalàna tsy asiantsika tsisy hajany mihitsiny. Ahoana moa nampanjary an'ity firenentsika ty? Dia vitany mokondoa. Jerenareo zavatra ataondreo tafitsika reo. Reo fa tsy tafi-bahoaka zany, tsy mpitandro filaminana zany. Mpitandro ny tombotsoan'olo tokana ndraiky olombitsy. Zay favorizeny io zavatra hitatsika mamoetra. Zay zavatra zay zany tsy mety. Tsy mety zay. Ny reo zay tokony atao hitandro filaminana koa mitsikombakomba miaraka amin'ireo gros bras koa mandeha mamely an'ireo mpidina an-dalambe reo. Zany ve ny fomba fitandrona filaminana amintsika eto? Aiza ny fampihavanana, aiza ny fihavanana, aiza ny soatoavina malagasy, le fahendrena mihitsy no fatseo. Firy ny généraux amizao ny esorina amin'ny toerana noho ny hoe tsy manaiky fa tsy izy tsony zao zavatra ataontsika zao fa aleo tsika miverina amin'ny tena izy. Fa interinareo adalanareo, tohizonareo fa sao dia iverinareo tsy mety ravaina io corps misy anareo, azo ravaina tsara io. Efa nisy ane taloha tao fa rava, azo ravaina zany gendarmerie zany ane frantsay zany tafika amin'ny frantsay, tsisy malala an'izany. Io fitaovam-pitsikilo amin'ny frantsay, na tianareo na tsy tianareo, hainareo zany. Tsika rehetrarehetra manaiky an'izany. Fa tanky Madagasikara ny gasy tsy vahoaka afaka amizao dia mbola manaiky an'io tsika. Fa ny fahafahatsika ny tokony divantsika ahoana no tsy iverenantsika fahafahan'ny firenena hafa mitsabaka amin'ny raharaham-pirenenantsika. Zay ny zavatra tokony mamaika. Fa vao maika reo mifikitra. Olona efa hitanao manana problème na nationalité. Io no rovanao. Mikiry biby misy nareo 3000 personnes eo amin'ny aimati 13 mai. Sady mamely mamono tsy rarahina mihitsy. Nefa mba samby bazary ray no aliantsika rehetrarehetra io. Vidim-piainana miakatra ho antsika rehetrarehetra io. Ny olona zay arovanao mahazaka tsara izy mipetraka andafy manana trano ninninna. Fa no avinao, no avin'ny taranaka tsy jerenao. No avinao anio sy rapitso tsy jerenao. Zavatra zay ngambany mifanipaka amin'ny fomba fisainantsika. Zay tsy manao an'izay, zay tsy manao politika na hoe mitady toerana fotsiny dia vita eo. Miasa ho an'ny tanindrazanao anao. Ary zay efa niasa matoa betsikera miteny mahita ny tsy mety. Ary efa nahita ny firenena hafa koa zahay hoe maninona ny firenen'olo hafa mandroso, fa maninona ny firenentsika milentika tsy mandroso, miemotra ary miafadiran'ovana atsika. Zay zavatra zay tokony mba mipetraka anatin'ny fony tsirairay zay. Aza miaro vatan'olona zay foana lazaiko aminareo. Io olona zay rovanao rapitso mipetraka any andafy sy ny fianakaviana tsy sandrony mijaly. Fa ianao sy ny fianakavianao andeha ho aiza? Ato anao. Rehefa tsisy arena tsony ato anao miaraka amin'ny désert ato. Zay moa zany tsy ho alavaitsika resaka fa fakahita rapitso samy mivonona atsika rehetrarehetra, samby anara-maso sika raha ohatra tonga amin'izay fifidianana zay dia zay azadino numéro 13 any io ny décentralisation dia hojerentsika koa ny zavatra hasehony eo ary za matoky avoaka malagasy avonina hametraka ny décentralisation zay.